Lolo FM manolotra ho anao Joary na Masoandro. Tantara nosoratan'i Andrea Miarsomisoa. Joary tena tsy maheno mihitsy fa aloha tonga dia domina ka. Joary tsy maheno mihitsy ve lesy ala raha tsy domina. Ohatran'ireny hoe lasany amin'ny habakabaka tsy taza maso izany ny sain'lahy. Manao ahoana aloha ialahy Salama tsara kia, indri zao manao ahoanako. Eny efa miala tsiny aloha kia fa tena lasa saina amin'ilay tomody matematika iny ny saiko. Ela ve lesy efa ety an-dalana dia mbola any amin'ny fianarana foana ny sain'lahy. Tena miaiky ny fitiavan'lahy mianatra tia mihitsy aka. Ka zaza mihitsika. Efa niresaka an'izay entomody izay ihany ialahy. Dia aleoloha mba hadikako ny lahy fa za tsy nahavita. Ataony ramose maivo keo raha hitany hoe tsy nahavita. Fa firy aloha zao Mbola mifito latsaka fefany lesy eo aloha mba hadikako vetivety lesy ndriko efa tenenina foana hoe mba milofosa mafy amin'ny fianarana io. Miantoka anao avy ange ny fianarana ary miangoly. Eny andao ery dia za mitanio tsy mety avoaka keo dia indri za mandika. Eny lesy madokisa lahy fa tena ezaka. Tena endry sy tia fianarana mihitsy tia Joary tia ka. Jereo tia izy raha miraika amin'ny tovovavy akory. Iza ny lehilahy tsy maniry hiaraka amin'ny Sandra izany fa jereva dia Joary ihany ny tilitiliany. Saika tara amin'ny Joary daholo ny ankizivavy rehetra atao am-pianarana nefa izy tsy miraika akory. Adikao ny tomody fa tsy lozana mandefa saina lavitra be eo ho tareto ane eny are. Mba nandreraka koa kile nataon'le raha mise teo iny ka. Hitako. Ka diso ny lazatina ny mendry. Zany gaga hoe inona ary ny antony tsy napety an'iny fonction iny ndao aloha mba hinana lasopy kely etsy. Zay zao no tena hitako mety sady za koa nona be. Aleo moa lesy raha riva. Mba ireto kely aloha fa rehefa tonga ny an-trano misakafo Fa ty aloha lahy raha isotro rano fa manafaka anohanana koa ny ity Eny ray ariko. Dia ry amin'ny rigargoterie zany tsika mihinana. Oe fa tsy mamanareo ve aloha ty tamin'ny manatona antsika ty izy tokoa ty lesy manao mama miangola. Manao ahoana? Lozanao milalao an-dalana fotsiny fery miangola nefa ndrara any trano miandry lasa mody aingana ianao fa manana resaka tao aminao ihany koa ny drainao. Inona koa zao ny raha ataoko any ka. Sady izay aza tsy milalao an-dalana zaniko tonga dia efa lala mody zao izay. Asa be fa malindry efa hoe lasa mody aingana. Endrerineny izay le sor Joary fa raha riva indray Okia dia ataovy le tomody français iny sao dia adino ray veloma mama miangola. Aingana ndry fa aza mitavozavoza eo Zany raha mivaliany akory tena maika tokoa angamba izy ka. Io ny zanako rangaty tratrako niaraka tamin'ilay tovolahy tsy tamin'ny 10 iny. Azonao ve le tiako tenena tsy tamin'ny 10 mainty maintin'izay olona re zany mody mba hoe ataovy ny etimody nefa efa teny miafina mihitsy ny tena ifanaovana. Namako mpiara-mianatra amiko fotsiny iny fa inona nefa ny olonareo mpiara-mianatra ko midoladoly ery miaraka mody sady amin'izay manao veloma dia hoe rariva indray misinina rariva anao inona ianatra izayko ary aza miaratra mibe fa malina eo anao ry miangola reninao ane io iza tsara izany tovolahy zany dia inona fifandraisana misy eo aminareo. Joary ny anarany dia mpiara-mianatra fotsiny izay. Mpinamana fotsiny fa tsisy ninona akory izany eo aminay mpinamana ihany ny lasa mpifankaty tsy ilaika anao fanerasera amin'izany tovolahy zany mazava tsy ilaiko fa dio manomboka masinandro androany. Andray kosa ry dada mpinamana fotsiny eo azay tsy ilaiko amatsy anao dia zay ka mba lazao ary izay antony tsy misy fanazavana be zany fa zay fotsiny tsy ilaiko ianao miresaka sy mifandray aminy za nge miresaka aminao lasa ihany izy tsy nenony akory mafy loatra kosa izany teninao izany ry dada. Joary mba tena namako be any am-pianarana sady manampy be mihitsy amin'ny fianarana dia izao raha rana tsy ifandray amiko
tena marary anahy kosa izany e. Avelako any koa io fianarana io raha zaniko. Nefa leo atao ihany ny fianarana fa io miantoka no avy kosa Tsoary. Miafina fotsiny aho rehefa mifanerasera aminy. Tena tsy andeha hianatra angamba rehefa avy eo ka masoko koa tia bongo be mihitsy. Fa naninona kindry iny tsy nianatra ao omaly hariva? Za zao mba faly ery hoe hiaraka hisotro lasopy ndry ritony eo. Fa naninona ho mengola keliko mibongo masotra an'io e. Tsy maninona lesy ah. Narary be ny lohako maly dia tsy nianatra. Narary tamin'ilay tomody français iny ve? Fa narary fotsiny. Ary inona lesy zany hitangorona ny ankizy eto izany? Soary mba mivaly ilay fifantehan'ny lalao teatra iny e. Zany ve? Ndao hijerena. Tena izy tokoa lesy io ah. Zany ve? Mandeha ana jery hoe fa ho potsika ao anaty olona be ao aka. Lamba lava dia mora matazana. Ka niraso vetivety ary niraso. Tsy ho teneniko anao mihitsy lory Tsoary hoe tsy avela indray aman-dreniko mifampiresaka aminao ah. Sika ke mengola ampilalao fototra amin'ilay teatra. Zany? Za zany ny Rabenimby dia indriny Ravolanta. Nga lesy. Mahafinaritra kosa zany ah. Tena tsy napoziko indray iny lesy e. Faly be ah. Nefa Ohatra fa nefa ahoana indray ary e? Tsy faly indray ngandrika? Tsy zany lesy fa tsika ny akabaky e. Dia hanana fotoana amin'izany ve? Kifa mahita fotoana foana tsika. Ampianariko matematika indray dia za mba ampianary indray amin'ilay tantara sy géographie. Sa Ialahy koa nga mahay SVT? Mety lesy zany ah. Ny fizika mba haiko ihany fa ilay matematika tena sarotra be amiko. fa tsy maintsy vitantsika dolaika ina mibakana ny teatra. Hitandry rehefa ohatra tia dia samy asiana log népérien reo exponentiel reo dia tavavaoka io x io. Azondry ve zany e? Azoko ka. Ary ty lesy? Hoe mila mitady domaine de définition aloha, aveo limite, dérivé dia aveo tableau de variation. Zay vao asymptote. Azo ampiarina amin'ny fianarana mantsy anika io les fonctions zao problème. Fatarina tsara aloha hoe aiza ny domaine ahafahana mahazy. Aveo ny limite na fehidrazotsika andaliana azy zany e. Mety iovaova dia zay ny ilana ny dérivé. Dia Tsoary tena reraka be lesy ny lohako ah. Tsy efa mba ampy ve zay aloha e? Ndao aloha akaina kely ka. Dry zay ve kidivizana sahady andao ary amerina kely an'ilay teatra e. Sa mbola mandreraka aloha koa ve zany? Zany zao mety ka. Efa namerina namaky lahatsoratra tsara ihany ala. Efa naverika ihany aloha e. Fa andao andramana. Alefa ary aito koa moa zany manomboka azy e. Tapitroatra loatra ny asambarako eo anilanao raha be malalako ah. Mba misy manana izao fankatiavantsika izao ihany ve any ho any? Fa maninona ary azany? Lasa midobodoboka be ny foko. Tsy mahalala izay olon-kafany ary havako fa sika mianka n'izao fitiavana miboboko izao aloha no tiako iainana. Mamy anie malala ny anilanao e. Tsy haiko intsony izay anjoara sanatria hoe esorina amiko amin'ny fitiavanao raha havako. Inona koa ary za mahazo azany e. Tohatra ny lasa nafanafana tampoka teo zany. Tsy misy mahasakana antsika tsy hifankatia izany raha havako ah. Fitiavana ny nampikambana antsika ohatr'izao ka na hikomy amin'izany izao tontolo izao dia tsy hiala aminao mandrakizay ah. Mifampanjina maharitra ny masonay sy Tsoary. Toa misy hery hafahafa izany tsapako. Tsy ohatra ny mahazatra. Sa ve izany no atao hoe tia e? Dia ahoana zany ireo ray aman-dreninao ka? Zany efa toa tsy azokazon'izy ireoko. Averiko aminao foana fa tsy misy mahasakana amin'ny fitiavako anao izany. Hiaraka hitsoaka tsika rehefa mandahatra amin'ny farany zareo. Ho anao rery ihany ny fitiavako raha havako nefa ne malala raha ratsy tsotra any ny tokantranontsika dia tsy mba ilaminanao fihinanao e. Fitiavana no ambonin'ny zavatra rehetra raha havako ka tsy misy ahafoana an'izany fa matokia ianao.
Oay, andao hiditra fa maneno ny saony ery. Tizantsika indray rapitso a. Ndao ary sady anglais zao tsika e, tsy mahazo tara mihitsy amin'ny madama iny mantsy. Zay aloha dia marina e. Aleo aloha avelany ity matematika tika. Tena tsy mitsahatra mandeha feritreritra any amin'ny angola foana. Tsapako lasa tia azy zany a. Inona ary ny nanaitra ny fitiavako le aza? Sa ve le anjara toerana raisanay amin'le teatra? Tena lasa tiako izy e. Rehefa aleo aloha ifantoka amin'ny baka tsara ry Joary fa mandeha milamina eo ihany zany resaka fitiavana izany a. Sady izy ihany koa ary mbola tsy haiko akory na hoe manana fitiavana na tsiko. Fa iny tia mahazo amin'ny miangolany tsy misakafo e. Marary angandry? Ahoana ozy neny? Marary angao a. Tena variana be tokoa. Lasa ny amin'ny Joary sy le fitsirinay mifanojo foana ny saiko. Jereo moko, tsy hain'ire akory izay lazaiko. Misy marary angao any tsy misakafo indry. Salama tsara ary neny a. Ny zavatra nalasa saina kely afotsiny. Mba mandeha tsara velo ny fianaranao ao e. Efa akaiky mantsy mibakako. Jerena nefa ianao ty tovary mbariana. Sa sao dia manan'olo tiana? Dada koa zany. Iza koa ary ny olo tiako eo e. Mandeha tsara ny fianarako. Iza mahalala raha iny tovolahy efa amerana anao iny mbola ranao ihany ko. Tsy misy an'izary re a. Aleo isakafo fa ho voky ny fanontanianareo eto fotsiny. Sady maika atory ihany koa. Mbola ifo maraina be hianatra lesona. Averitry foana ny fampitandremana indry ry miangola. Fa tsy tiana mivady indry mifanerasera amin'iny tovolahy iny. Aleo mody kena aloha. Endre a. Tsy mody manaiky fotsiny eo fa tena tanterahany izany ry miangola. Ary andao isakafo mangatsiaka indray ty. Maninona ary tsy mety miala ato an-tsaiko mihitsy ny fotoana ny fanojomasonay iny e. Zany ngamba natao hoe latsa-pitiavana. Tena mitempo fitiavana ny Joary marina. Izy ary ve ihany mba oatra akoho e. Tena tsy androko sahady izay fotoana ahitana azy rapitso. Oka fa mazava amiko. Lehilahy atsoratra ao anatin'ilay seho an-tsehatra nataonay iny anton'izao. Na naitra n'ilay fitiavana heverina mbola natory izany rehefa naverimberina matetika. Tia izaty koa dia mirediredy ka. Fianarana aloha miangola no atao tsara. Mandeha ao foana izany rehetra izany rehefa tonga ny fotoana mampety azy. Tena variana teto akay. Ny andro efa miraika 12 alina. Aleo atory amin'izay fa mbola mita le devoir matematika akay rapitso maraina. Mafy ihany tia mikobona fity marina ka. Tena mangovitra daholo ny vatako manontolo vao manakaiky amin'ny miangola. Fa ny ambonana azy moa mameno ny alina izay tokony mba hakako aina. Roviana ary avy ao hanambaranony an'izany fitiavako mama efa izany e. Aleo aloha vita amin'ny baky e. So anelingelina azy koa mantsy. Inona ny mahavariana anao? Joary. Ahoana ozy indry? Tena variana ka, tena variana kely fotsiny a. Inona ho amin'ny mahavariana ny lahy? Alehan'ny saiko daholo akina ty bakitiana le teatra ataontsika. Fa za ve tsy mba handeha fahasalasaina? No, mihitsy aza ny tena etefan'ny saiko. Eny e, dia indriko ao anatiny ka. Zany eo. Eo lesy loha mba hatoroy kely anana anaova lahy matematika ty mandrapititra. Tena fanina lesy a. Navadiko fa tena tsy voavahy e. Tena manahirana mihitsy ty taranjaray ty. Hita miangola. Ohatr'izao ny azona ny kory be io. Tia alefa ato. Dia soloina fotsiny avy eo. Ve izay ihany e. Efa haiko ne izay fa tsy haiko hoe nakaiza koa ny saiko tamin'ny maraina e. Aiza ary izy izany. Misaotra lesy a. Ngamba raha tsy teo hoe lahy lesy dia tena tsy nahazoto ny anatra ohatr'izao mihitsy a.
manao famerenana n'le seho atsehatra iny indray tokoa moa tsika raha riva ozy madamo kalo a manomboka amin'ny roa. Eny efa tsy misy isorana aloha le matematika teo e. Andriany tena namako tiako be. Misaotra lesy a. Ary ndao hianatra amin'izay ve efa kely sisa dia aneno ny sonnerie a. Zay ary ny lahy. Eny tokoa. Rehefa mirava azavaiko le histogéo lesy a. Ok ary. Tena mba tsy rariny kosa izy atao madamo kalo zao ka. Narosony aty amin'ny fotoana tokony anaovana an'le famerehana mihitsy kosa ve kile tantara-tsehatra. Enefa vonina tsara velondria. Misy marina azo raisina ihany lesy le voalaza andreny e. Iza ary no hijery antsika eo raha ohatra ka amin'ny fotoana fialan-tsasatra indray vao atao ka. Tena vonina tsara fa ela tsy haiko. Vonina? Dia nefa ela mihitsy moa voninako. Arezana ekipa sasany e. Tia tamin'tika madamo kalo sy ny ray aman-dreny ny volanta. Mibika tsara kosa izany filatro manatona antsika izany a. Ao tsara ny fianjaika. Tena mahay le mpanjaitra. Tena mahay mihitsy ko. Nefa andao amin'izay loha io moa ne. Efa sasamiandro mipijery. Ndao ary e. Tonga soa eto amin'ny efitrano malalaky ny lycée. Anomboka tsika ka iangaviana mba samy hamono ny telefaonina ny daholy. Na hanova azy ho vibreur fotsiny ihany mba hisorohana ny fanelingelenana. Misaotra indrindra tompoko. Mijery finaritra ary eo. Atolotry ny mpianatra ao amin'ny vondrona teatra eto amin'ny lycée ho anareo anio. Tantara atsehatra mitondra ny lohateny hoe Rabeniomby sy Ravolanta. Arengana anao raha matovitiva ny kenkenanao ty zany tsy azo atsahatra mihitsy. Marina tsy vao vita ihany le tantara atsehatra vao tonga marina moa. Efa tena mandeha mafy re ah. Inona koa ary ty? Ianao ihany ny anton'izao rehetrarehetra izao. Efa tokony hanaingako hoe aleo aloha anao an'ity indray. Zao tara. Aiza moa zany le hevitra misy an'izany zao ka. Zany. Ianonao zany. Zany somary any andrefandrefana any zany. Marina mafy tsy efa ho tapitra zay. Tia le izy ka. Ary andao androso. Ary tena efa hipokolona ne ato zany e. Aiza amin'izao zao misy toerana mbola azo hipetrarana ka. Iry aloha indrindra ry a. Malaky ianao. Andao ary. Manao azafady indrindra re olona. Azafady e. Misy mipetraka ve eto? Ay, azonay hipetrahana zany. Andao fanala le to azo tôrana daholo vita amin'ny tazamasina rehetrarehetra io. Araizy miangola to mbola tsy niditra ve sa efa teo ve? Tsy seho ve izy raha ngaty fa mandrasa kely loha. Oay, ino tokoa ary izy fa nidrako. Indrisy raha be malalako a. Tsy ho tafaradalana mihitsy tsika raha mbola reto indray aman-dreniko. Mikasa hifofony ianao izy. Tena leo ampilazaiko meloa ianao ka. Andriamanitra, tsy misy miafina aminao raha ny fitiavana misy eo aminay. Toro lalana re zahay e. Ndre tena mangano ho ano masoko marina. Ay, ny miangoly ery re mitomany. To tena iainany mihitsy le soranga ty a. Ianao ve mba nahita? Hita mihitsy hoe vehivavy marivo ranomaso mihitsy raha ianao tika. Zany avokoa dia atao ampitomany. Rabe malalako. Mandehana re mitsoka fa divotry ny atezerana nge ny fony dada ka kiasa ny fofony ianao e. Mampaniraka andreo miaramila izay tena matanjaka izy hamono anao. Mandehana re morabe a. Tena efa tsy lavitra ne izy izay e. Tsy ala lavitra anao zany ary volanta malalako. Atrehako daholo izay sedra rehetra miseho. Eny fa na dia ala hatramin'ny aiko aza. Ndao ary tsika hiara itsoky e. Rofy izay lamba sy fitaovana azo entina dia ndao tsika hiaraka hamakivaky ny fiainana any amin'izay mahasoa antsika any. Andraso ary aloha e. Sady napiko izay vatso mety ho ampy antsika ny an-dalana. Vita ihany ake iny ny farany ko.
enjana ihany vao vita. Tsy karitra ela ve teo fa nisy ny tomamy mihitsy ny tamin'ilay seho farany iny e. Angaky tena ohatrany tsy hitako indray zany a. Raha reny famerenana reny kosa ki tena mba rariny kosa raha hoe azo fakasitrahana ohatr'ireny tsika. Fa nahatazana ny dada sy neny alesy teo dia avy eo tsy tazako indray hoe nakaiza ry zareo. Andeha ngamba lesy aloha sao dia miandry ao avelany ao izy a. Amin'ny lakamisy indray tsika vao mianatra moa e. Dia tsy mba hiaraka hifalifaly amin'ny ekipa ve zany ry ty e. Eny e, nefa mandaina aloha hoe sao dia bedy ndre. Amin'ny lakamisy indray tsika mianatra. Veloma lesy a. Veloma kia. Iny eny fa tamin'ny zanako Ay izany e. iny e. Miangola, fa maninona no fitahanao? Fa fitahako ahoana ianao ry dada? Aza mbola miseho be famaliny eo ndry fa saika nietsika teo indray ny aretin'ny ray indry no natao ndry e. Fa naninona nefa e. Ary sao dia nahita ny joary ary ry zareo. Aoka fa mazava ny anton'izao. Ary nareo to tsy mba tazako nijery akory ho ateo e. Zao indra be ny omby iny nampisafoaka ny rainao teo. Efa nirarana ianao tsy ifandray amin'iny olona iny a. Olona tsy tazana amin'ny andro amin'ny 5 nefa inona nataonao vao maika koa raha be ny ony malalako e. Andao reny nody dia aleo any hatrano toizana andresaka. Sady efa manomboka tamin'ny daholo zany olona zany. Tokantrano tsy ahaka. Aleo tsy merandray hoe hijanona fa tena hitako sorena be dady izany. Inona mampianahana andry eo fa mandehana ho angalao taksi nge rainy dia andao a. Eny rerineny a. Aizaka iny toerana kandribaka. Ny namantsy ry amin'ny resekolery ry tazany ry teo amin'ny salina 4. Za koa ao. Dia mba ndrasiny lahy za rehefa mirava. Eny kia fa eo mivavahata ny fotoana. Aleo taperina foana kiny lera fa sarobidy be ange ny fotoana e. Dia mba mifantoka tsara koa amin'ny matematika ary Miangola kely a. Tena marina le izany lazainy lazany a. Ao fa hiezaka dia tsy maintsy azosika io baka io e. Ndao ary aloha no famerihana farany amin'izay. Ndao ary. Hifantoka kely aloha mandra-pahavita amin'ny baka fa ho lazaiko azy amin'izay ny fitiavako azy vao vita eo io. Aleo ary atomboka amin'ny histoire e. Le crise tamin'ny 1975 ka hatramin'ny 1985 iny somary mbola manahirana kely amin'ny manazava azy. Vita ihany lesy iny mibaka nomanina efa 10 volana. Ny tena nahagaga lesy a. Dia le nanaovantsika famerenana daholo ny tafiditra tany. Tena hoe miandro ny valiny sisa. Vita tokoa iny akia. Le histoire zao no tena nahagaga fa le crise nataontsika mihitsy angeny tonga tany. Tsara indray mihitsy anao an'ilay izy fa ndringa ahoana. Zany. Lazaiko amin'ny Miangola amin'izay ary ve ny fitiavako azy. So mbola mandefa saina amin'ny fanadinana ihany nefa izy. Fa tao nangina tapoka teo ahy alahy e. Fa misy inona? Lasa tampoka keny ny saiko hoe hanao inona zany rehefa afaka baka. Efa nisany 5 ihany fa tsy haiko raha hoe keny dada sininiko. Dia hanao dokotera kia. Ary indray hanao inona? Maka aloha aina lesy fa hita eo foana izay atao rehefa mivaly io a. Mety tsara amin'lahy kosa aloha izany hanao dokotera izany e. Docteur Joary. Za lesy mba te hanangana orinasa ho anahy manokana. Tsara kosa ki izany tanjondry izany a. Eny efa marina aloha izany e. Aleo maka aina tsara aloha. Sady mbola miandra ny valiny ihany koa tsika. Fa zao andao eny amin'ny biblioteka eny amin'ny Zoma maka boky. Mety izany lesy a, fa aza atao maraina be fotsiny. Tonga dia lazaiko anazy amin'ny fotoana raha ngamba fitiavako azy a. Dia hono a? Dia mavaka miara misakafo atoandro amiko ve indry? Ialahy ary mitondra vary dia za mitondra laoka e. Raikitra izany e. Mety izany. Fa efa tonga eto amin'ny sampanandalina Evelintsika e. Sa hoateliko Miangola kely. Aza be any ihany eo ry Joary a. Kitako. Aleo amin'ny manaraka. Tena tonga dia mitsangam-bolo be mihitsy amin'ny marina. Mandram-peona lesy ry Joary a. Amin'ny Zoma zany a. Eny ary veloma Miangola. Veloma lahy. Toa efa tsy androko sady zany amin'ny Zoma zany ko. Toa mihazakazaka fitempo indray izany foko izany. Efa mahafinaritra be ohatr'izao aty e. Sambasamba mba nakaty fa dia resaka olona foana ny eniko hatramin'izay. Zany a? Mangingina, lavitry ny kotaba andrenivohitra.
ny vorokely no mikaly sy miantsa mahafinaritra lesa. Zay aloha dia marina e. Na zainy kosa nge zao vao nakatia. Tena mahafinaritra mihitsy. Fa mengolo misy resaka tiako resahana anao nefa fa manina ry Joara? sahirana kely any anambara azy anao e. Sa ve ho asehoko amin'ny fihetsika? Inona re mampanahirana anao amin'izany e? Aseho amin'ny fihetsika raha ohatra ka tsy mety voalaza e. Eo ary mba hakipio masonao e. Ao ary. Dia tsy ahiratra mihitsy raha tsy miteny a. Dia ahirato amin'izay. Joara, fa to peratra volafotsy sady misy marika infini. Tsy havanana amin'ny teny ray a. Fa tolotra anao ty peratra ty mba ho marika fa tia anao a. Ary tsy manapetra izany fitiavako anao izany. Raha sitrako amin'ny fitiavako dia raiso ty mba naraka anao amin'izay misy anao rehetra any e. Joara, manana fitiavana anao koa ne ahy e. Dia tena sitrako ny andray amin'ny fitiavanao. Tena feno fahasambarana ny foko mahare anao ro mengola kely mamiko. Tsy ho feniko mafy ndre. Tena sambatra be aho manana fitiavanao Joara malalako a. Hoaiky izany olona ato e. Aiza amin'izao zany ny afahantsika mitazana inarantsika ka. Matahotra letsy aho. Ndao aloha hipetrapetraka ery ambody azo ery ary aloha e. Dia rehefa lasalasa ny olona vao mijery. Aiza matahotra zany e. Tena efa tsy indrindaona be mihitsy aho. Ho hita eo foana keo fa andao moa e. Ndao ary. Sady mitandry misy resaka tiako resahana amindriko. Hoe inona lesy izany? Tadidindry moa le resaka tamin'ny mbola nianatra eny tsika. Tadidiko tsara ka. Le hoe lanao dokotera dia izaho nangana orinasa ve? Izay indrindra. Fa lasa ho ansaiko alina hoe ahoana ny ataontsika raha tafasaraka toerantsika noho ny fianarana. Tena tsy mananambara amin'izany a. Tena nanganano kely ny mason'ny mengola marina. Mampalelo indringa ny teniko teo. Joara, tena tsy tantoko izany any lavitra anao izany ka. Vao resaka fotsiny aza dia efa malahelo sahady a. Maika izany fa tena tanteraka. Ngamba dia tsy haiko tsony izay anjoaka. Malalo ho avintsika angely isy ny tsinjovina amin'izany e. Ny tanjony efa napetratsika tsy maintsy tratrarina foana. Raha ny fitiavako anao indray aza manahy ianao fa tsy miova izany mihitsy na dia mbola ho afaka 100 taona ary. Diso haiko loatra momba an'izany fa malahelo fotsiny ako. Fa etsy ary ho finiko izany malalako izany sady horoako e. Kandoary miaraka mijery tsika e. Aleo tomboka eto. Ndao ary terminal A1 eto. Avy eo A2. Tiany D. Mention très bien. Tsy misy. Mention bien. Io akiny anarako a. Io koa ny endry. Aiza lesy izany? Io e. Tsy hitako ne. Aito koa lesy. Afakitsika sady mention daholo. Misaotra lesy a. Inona moa ny antony isorandriana amin'izany e? Raha tsy teo elahy dia tsy afaka akory a. Tena nanampy be anangy elahy e. Andreko ary ny nanampy anako. Zangy vonona ifanampy amin'ny drifoana na amin'ny lafinina na amin'ny lafinina. Dia ahoana indray izany no mipaika manaraka? Tsy hoe nakazo eny ve? Eny izao mantsy no mbola hoe afaka hidiranako. Zaho efa niresaka tamin'ny dada sy neny hoe hianatra eny amin'ny oniversite tsy miakina. Dia nazoto zareo ampianatra any dia andeha ho any a. Dia mitady fotoana ionana foana izany tsikako. Sady azo telefonina amin'izay koa nge izao tsika satria efa afaka baky e. Eny marina. Sady tonga dia amin'ilay tsara be izao satria nahazo mention bien. Efa tonga ao indray ny zanaka ao ray ny deresao tsara amin'izay a. Atsy hoe aty izy dia eto mahita izay teniny e. Mengola! Mengola! Ory mengola! Efa mianatra be marianina koa a. Ahoana ary neny a? Midina kely aty ianao aloha fa misy resadresaka ataonay aminao. Tamy a? Amin'ny herinandro ito koa moa izany no miditra. Ie, mafy any ty teatafita zanaka ty rainy a. Ty eny ny zanaka ao fa tamy. Ahoana ary dada sy neny? Mipetraha aloha anao fa misy resaka ao ataonay sy ny reninao aminao e. Hoe atao ary ny resaka reo fa miaino ahy e. Zao ry mengola. Efa azo atao hoe lehibe ihany ianao izao a. Na dia hoe vao ampitaona ary.
andeha hiakatra ny arivo any ianao hiatrika sady ny atao hoe fiainana. Be safara be ianao e, tsy afaka hanaraka anao any izay no ny antony asa fitediavana izay atao eto moa izany. Dia ianao rery no alefana ihany ka izao ny teninay hipetraka rery ianao andro mengola. Azonao ve izany fa tsy mamaly ianao e? Azo ka. Hianatra ny tena alehanao any ka tandremo dia tandremo maninona tsara hoe Tandremo dia tandremo. Ninona no tiako tenenina, ny fitony raha tena fa vehivavy ianao. Mazava. Erineny Hitondra inona ratr'izay rainy? Hitondra rano ratr'izay re fianarana imasona fa io ihany no miatoka no avinao. Mety hitsiry ny fitiavanao any nefa tandremo fa so anyelingelina amin'ny fianaranao Zay mihitsy tena zay. Tia ihany koa ny afatra romengola. Tsy tiako raha tovona mainty fiodirana ireny no vinantoko. Halako tena halako. Tena tsy tiako. Averiko aminao foana izay Tsy tiako. Sa manakory rainy? Sa ianao tia? Ianao zany teny reninao zany Izay indray dada sy neny sy mifankahalana olona mainty fiodirana. Raha mba fantatrareo manko fa olona farak'izay tsy tianareo ny tongolana amin'ny fitiavako. Aleo mody meno fa afatra farany koa ty Endry daholo ve zany afatra ny renindry zany romengola? Tohatra ny lozandry mivariana fotsiny tsy fantatra hoe manao inona eo. Azondry zany zao mba efa nilamina tsara zany ny etandrita ao. Ie, efa milamina tsara rineny dia aza matahotra fa voaraiko daholo koa ny afatra ny tenenareo sy dada teo hoe matokisinareo fa hianatra tsara dia tena tsy maintsy tratrako ny tanjoko. Zay mihitsiny. Zay zanaka zanakay. Tena misy fianarana hitako hoe mety amin'ny joary ty atao anaty FB ty. Tena leo ranga izy atsona. Allô? Ahoana kia? Joary? Fatao miantso alimbe fa misy ina kia? Miarahaba moa lesy tsy vita dia fa zany fanontaniana be zany sahady ny lahy. Azafady akiseria. Somary miady saina kely koa io indrindra amin'ity examen efa ho avy ity. Manao ahoana malalako ao? Salama tsara lesy fa ny antony tena ny antsoko an'lahy afaka miona ve tsika rapitso lesy? Ao fa tsy ela be nge. Misy zavatra tiako resahana amin'ny vatana mantsy. Afaka miona foana tsika na ela biasa ka. Fa tena tsy vita resaka eto angaky. Tao mampiasa ny saiko mihitsy zany resaka ataondre amiko zany mantsika. Joary koa zany? Tsy misy hoe inona be fa aleo rapitso Ok are. Dia eo amin'ilay mahazatra ny fotoana amin'ny sivy raha mety? Mety ki zany fa akoatr'izay? Aleo re rapitso daholo raha afaka mijanona ela. Zay fa mirary torimaso mamy lesy malalako Bisou be lahy. Eny ara kia, misaotra mengola. Dia izay lesy ny vaovao sady tonga ny lesy dia any Kanada mihitsy dia ahoana ny hevitra lahy? Tolozany lambanjina fotsiny indray Eny somary mahagaga kely ihany no fihetsika indray Indray mihitsy zao tsy tia ilay hoe andehanako any alavitra anyko, indrindra hoe any andafy. Indray zao mampirisika anahy. Tena tsy namela ny lahy tamin'ireny fa nety ho fo fotsiny. Fa rehefa tena nandinika dia tsy maninona satria ho avintsika anie zany Izay aloha dia marina mila mandanjalanja ny saina sy ny fo. Mba hiomanana amin'ny anarena mantsy Eny fa aleo atao tsara aloha ny fanadihana fa efa akaiky sao dia vosotro eo mantsy. Mbola afaka ray volana anie zany dia aleo fa alefako coin-pe any amin'ny lahy any le mombamomba le université izay. Ok ary mety zany. Fa ndreo ve aloha tsy mianatra? Tena mianatra mihitsy lesy fa tena tsy androko izay ilazana an'izay vaovao say amin'ny lahy dia mbola hiverina hianatra zany sa? Ie, fa zany efa te hiaraka amin'ny lahy andro Dray mengola. Mandeha aloha mianatra fa rehefa faran'ny herinandro tsika miaraka foana. Sady misy filma tiako jerentsika miaraka izay koa nge vao azo koa mantsy. Inona ny titran'izany? Sao dia tsy mampazoto akory mantsiko. Aleo mihitsy ihany vao jereny Indray ariko. Tena mila tsy ho tantoko marina zany alaheloko anjoary zany. Jereo koa mety izy fa mody faly fotsiny eo anatrehan'ny ray aman-dreny nefa amin'ny masony dia mangano ho any bery. Fa tao variana be ahy mengoly fa maninona sady mangano ano tsy aloha ve tsy asiana ranomaso hijanona eo Ao ary tenao koa aza toa mangano ho any beriko.
Ditsoka fotsiny kio ah. Ditsoka ny alahelo akoho ve? Fa azovazany e zany fa malelo anareo nge za e. So ihany fa amin'ny tranon'ny mpianatra no mipetraka dia mba mety tsy mangina be zao any. Ie, ao fa vita ny lalesy io ah. Dia miresaka amin'ny Facebook eo foana tsika. Ok ary. Matokony fitiavana lafoana malalako ah. Misaotra kia. Avy aro fy iny zany malalaka izany e. Ao ary. Fa mihitsy zany eto anilandry zany ka. Dia ara-bainaka izanako fa tafita somatsara. Tena riariana iray aman-dreny. Midera ny fahendrendriana etsy misy aloha fihiniko ka. Misaotra ry dada. Otry, fa inona koa tia mampitomany? Ary mangina moa e. Raha masom-pifaliana ry dada sy neny ah. Dia ara-baina dia ho tonga ny tanjony irinana ianao anaka. Mba hanana ny asa tiana, azo vady an-tanana sady fotsy hoditra. Eny ary e, ndao tokoa moa izany andamina so dia anahirana eo koa. Vita ihany ty ny fianaranao ry miangola. Dia inona indray zany zao ny dingana manaraka efa ny saintsainanao? Fa nytaniako aloha valiana aloha rainy fa mangina ianao ah. Averiko indray mandeha ty. Mba efa misy vinanto ve ho anoany sa ahoana? Tao tsy mba misy resadresaka momba an'izany mihitsy ary vinanto fotsy hoditra eto ilay tiako tsindriana. Fa efa te hitaiza zavokely mafy angaty neny ty e. Izaho moky dia hoe fa andeha hiteraka sahady zany any amin'ny mavoanareo tanora ankehitriny. Vao zany ny resaka dia hiteraka sahady. Vavitokana mantsy ianao dia tsy hoe zany loatra fa efa misy ve ho any. Marina izany ry neny ah. Efa fotoana kosa angamin'izao ilazako aminareo ny fisiany tsoary e. Efa misy vinady tokoa nareo ry dada sy neny ah. Fa saingy tsy afaka nanatrika ny soto ianao sako androany izy. Mba ohatry ny ahoana hono izy izany ka. Efa tsindrin-taona ireny izay mivady eo amin'izany vinanto lahana izany e. Aza tapahany neny aloha ny teniko e. Tsy eto toerana izy fa any andafy. Ary vazaha zany izy raha azoko tsara. Gasy izy, gasy ray gasy reny. Dia lehibe teto fa lasa nianatra any Kanada fotsiny. Ao ary aloha mba tantarao anay tsara izany fandehana izany e. Izany hoe ny fiheviany dia avy any ambanivohitra misy antsika ihany e. Zanaky Rabedoro ry dada. Inona tsara? Rabedoro ah. Rabedoro ry andrefa tanàna ve? Eny ry neny ah. Aza tohizana tsony ny fitantaranao dia tapahoatra ny fiarahanao amin'izany tovolahy zany. Fa misy inona ry dada? Inona nefa ny antony e? Za koa dia manindry tsy ilaina mivady ianao miaraka amin'izay, zay dia zay. Tsy zazakely ohatran'ny taloha tsony ary dada sy neny ka terenareo fotsiny anaraka ny zelazainareo ah. Mila fanazavana misimisy kokoa aho hoe fa inona ny tsy hanekenareo azy. Otry? Efa 7 taona izay ny rahana esoary ah. Ka tsy azonao loatra mamolona abzy tsofina kely fotsiny ny fitiavanay e. Tao mianatra ny be famaliana 7 taona. Mbola vao terminalina neny izany nefa niaraka taminy. Eny ry neny ah. Le tovolahy namako hitanareo iny ny Joary. Izy no nandriny foko e. Angamo ianao efa nirarana tsy fanerasera tamin'iny ka sa tsy zany rainy? Sady jereo nefa aika mbola zanaky Rabedoro. Mandreraka mihitsy. Tena niraranareo tokoa ny fitiavanay fa tsy nalala an'izany aho e. Jereo rainao fa kepoka fotsiny tsy mateny tsony. Efa somary tony kely ihany ny foko ka aleo tantarako anao ny antony e. Fa inona marina ho any tena tsy hitiavanareo andreny ry dada? Rehefa nanontany ihany moa zany ianao dia ho tantarako ilay izy e. Tamin'izay mbola mipetraka tany ambanivohitra dia nisy olana ny fianakavianay sy Rabedoro. Ary mifanozana mihitsy ny ray aman-dreny rotota fa tsy hifandray tsony. Nanafatra mihitsy ny ray benareo fa velony hoe raha mbola taranako ihany tsy ilaiko mifandray amin'izany. Fa inona le antony nampiady anareo e? Raha ny tantarana zay ny dadabe anareo aloha dia resaka ady tany ny tena ny andohany fa avy eo koa ny ampy hoe vady atolotra tsy milamina tsy hafatako. Tsy azoko ry dada, aza vao kely mihitsy loha. Vady atolotra? Taloha fanambadiana dia andraso nazavako azy fa lava resaka be ray ianareo. Taloha fanambadiana dia ny ray aman-dreny manolotra ny vady ho an'ny zanany. Rehefa niady tany nefa ny zareo dia mifandinika hoe andao ampivadiana ny zanaka dia samy tompony ihany tsika. Nanaiky tsy satra azy ireo ka dia tohizange rainy iza tsara moa le ny fanambady sy nanakory. Ny fanaiky ary zareo fa hoe
le zokiko vavy matoa no anambadiny zanaka Rabetorylahy matoa. Zay mihitsy. Nanaiky tsy satry ary reto satria namelanja ny teny ray aman-dreny. Zay. Dia nroso da mitokantrano ary nanana zanaka vavikely zay izy. Zay. Dia ndray andro zay tsy hay hoe loza fo tamiko ve sa ahoana fa maty tsy mba narary akory nefa vao 12 taona io zazy io. Zay mihitsy. Satria nareo rafozany aza nandatsa sy nanao vava-tsiambina. No tany amin'ny ray aman-dreninay amin'izay izy ny farany nitarainana azy azy dia tezitra mafy noho zany izy ireo. Ny terafitrady nanomboka teo amin'izay ny rotota. Lazain'izy ireo hoe mpamosavy ny zoky ny dadanao dia namono ny zanany. Zay ny tena nampisafoaka ny ray benao ka nahatonga an'ireo nanafatra faramandimby zay anaka. Tena mba lalina koa zany ka. Dia ny tena nahagaganay rehefa nanambady indray le Biobasta miteraka somatsara. Mihinana mba ho velona. Dimy mihitsy azy. Zay mihitsy le voasaika ny taniko teo hoe maninona ary ny tovero no mananjanaka indray nefa mistera zany Ka zay efa henonao zay anaka ny tantara. Dia alao ambony alao ambany dia anjarandry mieritreritra. Zay fa tapitra. Ay, misy appel vidéo an-joary ty. Andraso loha raisana. Mingola malalaka. Salama tsara velondry. Salama tsara lesy Manahoana ny fianarana aho? Azo atao hoe mandeha tsara ka. Tantarao aloha ny zotron'ny sotenao Sandrito mba tiako hoe ny mantsy. Marina tahotra kely tamin'ny voalohany fa avy eo tsy naninona ihany. Voafehako tsara ihany mihitsy le izy. Fa mbola misy 4 taona moa le izy vao vita ny fianarana lahany. Mitady tsy andro tsonga ho no malalaka ka. Efa arabaina aloha mahay any ity mingola keliko ty. Shi, joaro koa zany. Hitako. Mba fanontaniana fotsiny re iny misaotra lesy Fa vao misasaka ni. Ay mo efa misasaka kay mo. 7 taona ngesisy. Tena mbola ho ela be lesy zany Fa honto koa lesy orjoary. Mahalala ny tantarany dadabe anareo le hoe Rabetory sy ny fianakaviana Kotovody koa ve laty Misy fantatra ny fa ahoana? Mba tantarao anao hoe lesy zany. Ok re, lefa tantaraiko. Oraina. Misy resaka kely ataoko aminao. Fa misy inona indray Misy zavatra mampiasa sainy. Fa inona indray ho nahazo azy tatiny dia lasa lavitra indray ny sainy. Mengoly. Efa mba dia hitaiza zafikely re Dia ny tokoa toa tsy mba hitako misy tovolahy miaraka amin'iny mihitsy nge sa miaraka amin'ny joary moa. Zay tokoa le anarany ko. Raha mba tena fitiavana kosa ve ho any rahan'izy ireo dia mba avelanao kosa moa zareo Niara matoty rehefa zay dia zay fa valo tsy miova fa 5 zany. Henonao tsara zany. Orangaty amin'izao fotoana izao ve dia mbola hanolotra vady foana Ka ny zanakao mafianarina ka aleo atao an'izay. Mba dinio ihany re rangaty fa sao dia aminenana. Efa tsara dinika zany ny ariko. Aza terena amin'izay safidiko Ka tsy maintsy miditra amin'izay ho fiainanao zay rehefa tsy mahita zay asoa ny tenanao ianao Fa iverinareo fa mahasoa aza ho ataonareo zao. Tsy mba mahay nakalesona tamina avo mihitsy. Sa hoe efa lovaina le izy dia tsy maintsy averina Mengola, adosoana. mangina ianao. Tsy angina ary dada. Ary maninona moa raha izay tantara tena nisy ny lazaina amiko Fa tsy faly anaratsy olona fotsiny eo nareo. Efa fantatra daholo anie ny tantara nisy tany ambanivohitra tany fa tsy tantarainareo Ny tantaran'olona tsangatsy amanorana tany fotsiny ianao Eny ny tantara tamiko tokoa joary. Saingy tsy tonga dia nino an'izay lazainy fa nanadiady tsara aloha. Tsy te halala an'izay resaka heninao tany fa mifantatro dia manambady ansetra ianao na tianao na tsy tianao. Tsiry dada, tsy azonao terena amin'izany Raha mbola te ho zanakay sy te azo tsodrano avy aty aminay dia ekeo safidinay dia milamina ny fiainana. Dada, andray izany mba ataonao. Mba mendrika ny atao hoe ray ihany ve ianao Tena efa tsy rariny loatra izao ry dada. Mama mba apio are fa tsy ilaozanao mijery ny fahoriako eo fotsiny. Leo be ary ao fotsiny teny rainao ry Mengola dia zay Dia miombon-kevitra aminy koa zany ianao. So mba tsy ray aman-dreniko ary nareo reto dia vitanareo ve? Mengola, fa inona moa ty hitako ato anaty telefonina indry ity? Tatena ry setra. Tonga dia ndrohito ny marina ilay telefonako. Joary malalako. Feno alahelo loatra ny fiainako aty. Ay mbola mangalatra amin'ny fanerasera amin'izany bantsany foana ianao. Ka moa ry setra. Tsy mifandray tsony re zay
mba natsiaro kely azo fotsiny a na tsiaro hoe mifandray aminy ianao fa za mandainga amiko hoe izany herisetra efa ohatry ny gadra ato hoe dia aiza moa ny ifandraisako aminy dinona koa zany ny toyany tsy misy re a mifona moa herisetra mamelanao aloha amin'ity satria mbola miandry fatratra an'izay anananao anaka ndrainao e dia aleo aloha zany tsy kasy tanana ary efa nresaka an'izany ihany e maninona moa zany ianao tiany tsy mety mitoejaza foana nefa efa herintaona ny rahantsika izao e efa tonga nijery ateo reny dokotera fa misy olana mihitsy ony a dia tena tsy fantatro mihitsy hoe inona ny antony fa ahoana e lazao izay tiana lazaina maninona tokoa raha ohatra ka tonga dia samy manao ny fiainantsika e efa samy tsy manana fitiavana ihany moramoranao ery izy zany a tsy maintsy miaraka tsika satria efa ferandray aman-dreninao zany ry miangola inona ary zany ny antony nanekenao an'zareo e tsy maintsy nanaika satria lazainy fa tsy maintsy ho fatiny reniko raha manda azy a mbola mila ny reniko a e eny ary e aleo aloha zahaka ny sakafonao amin'izay ary iza moa zany no miteny anao hoe tantarao any amin'ny reninao ny fiainantsika ato a alio a oka rerisetra marary a tsy ny tantaran'izany re a tsy manaiky an'izany a e iza ny sesesemanao lainga isan'andro ato tsy ny tantara ao a ary mahoaka moa ty teny mararinao ty sy fofony ty fa maty a e fa za zany tsy mba marary aminao ny fafambarakako moramora aminao maty zany a mifona re a efa roa taona zao ny miainako mitsaly tato tsy mba nisy andro miratra ho Bio Pasta mihinana mba ho velona fomba raina vaovao e neny fa nanino ny dada etsika ndraiky iny areti-pony a dia ao amin'ny trano famelomanainao izy izao tsy matsiaro tena hijery azy ary neny a vao mary arivana izy ny tonga nijery atany an-trano e saby teo amin'ny 12 sasany teo ana izy ny sepitra dia avy eo tsy natsiaro tena e bongo maso be izy mety tsy natory angamba fa nilozany tomany tao fotsiny mety hoe miakina amin'le resaka nataonay omaly ngamby zany ry neny a kitsony ny angavy tamin'ny amantso hoe alao ravana ny anay setra fa tena mijaly loatra ny tantaraiko azy daholo na azo a hitako izy ny tsy nahitana teny firy ny ariva iny eny efa ahoana ozy ny dokotera fa miandry alohantsika atrif efa nisy fitsirihana maro natao tao dia miandry an'izay valany alohantsika ary efa ny sakafo velony eny e ndao aloha hiaraka hijery sakafo any avelany ihany e so mantsy dia reraka eo ianao ka nahirana indray marina izany rehefa naona koa fa ndao ary oay hiverina vetivety alohany fa adino any anatin'le poketraka ny vola andraso kely vetivety mandeha naingana ary fa tsy tiako le miandry ela be eto ka vetivety ary aloha andeha mafimafy efa manjary miandry ela be ao neny oay voadonako le olona marina oay azafady tena voadonako ianao tsy maninona re a tsy misy tsinonao fa zany variana joary mengola tena ianao tokoa ve io mengola hitako ihany ianao fa taiza foana afa maninona ny tarehanao ny tomangana be joary mbola tantara lava be zany ry joary a fa ovina ianao ny tonga dia vita tsara ny fianaranao tonga soloa e tena valy be ary mengola mahitanao a vao fako malinga ihany tonga dia natsona maika anakaty mengola zary isa sa miandry andry fotsiny a efa hoe tsy tiako a le miandry ela be a dia lasa niditra mihitsy a salama tompoko ary tsy vavao amiko ny endrika tirangaty a dokotera angamba n'izy matoa manao any blouse fotsy iny azafady ry neny a salama tompoko salama andao amin'izay ary so misy ilana tsika eo mantsy toy izantsika manaraka ny resaka raha sitrakao eny ary dia ro vinandray ao fa jereko eto ianao e ndao ry neny a andao retsy a mandra-peona dokotera eny ary tompoko efa mba nahazo aina kosa ianao zany a ie tena nahazo aina tokoa aloha e sofa mba nisy an'izay dokotera vao tonga izay e raha tsy zany angamba dia efa tany ambanin'ny rangolahy raha mba fantatrao mantsy fa tsy hoary zany dokotera lasainao zany ary inona ty mahalasa saina anao lasa saina amin'izany nahazo anao zany re a nefa aleo aloha amin'izao ndray fa mbola marefy ianao ty e ozy ny dokotera manaonao no mararitsika ato izay efa tena salama sy tokony ody a dokotera ay ve ka olona mainty hoditra ny nanao fandidiana e
Sady ohatrany tsy vaovao amiko anie zany endriny zany. Midongono diany izy io ry dokotera e. Miandry kely sisitsika dia motika. Efa manomboka milamina madolo ny parametra rehetra. Fa azao aloha misy tsy papazo ianao amin'izao. Efa milamina daholo ilay dokotera fa misaotra anao. Fa andeha jery miraharaha fa aloha ahy mirary fahasalamana. Eny ary fa maninona raha matoty iny tsy lazana ho aho hoe olona mainty ohatran'ireny nanao mifandidiana tato amin'io ohatrany hoe tsy vaovao amiko izany le endrika. Olona nanavitra ny ainao ve rangahy dia mbola nananao fankalana foana. Aloha rehefa sitrana ilay rangahy be ty sy vola zaitro aminy hoe joary. Rehefa kary amiko dia vantany e, aleoko maty. Mbola tsy hitanao tokoa ny maty dia mibipy ianao dia aleonao misafidy no faty izay manaiky ny zavatra tsy tiana. Mba eritrerety ihany ny vavavoaka rangahy ty a. Tena lava noho ny andrasako anao tao anatin'izay 12 taona izay nge miainako tao e. Tena mafy tokoa zany nahazo anao zany e. Eny efa aleo vatika ny tava fa mbola andeha andraona sendra malika iny fa efa tonga le masoandro e. Le masoandronao moa zany le joary anome hazavana vaovao. Asana mbola voatahiry ihany le afim-pitiavana mivaivaifa izay e. Enao tokoa le joary mitaratra amin'ny fiainako, manome hafanana ho amin'ny fanahiko, vo maika aza miredareda mafy ery fitiavako anaoko. Za zao efa nihevitra hoe lasa mivazaha tany ho fonao. Vehivavy malagasy be dia be ireo very mengola dia animba taranaka amin'izany a. Eny e, sady le anjely koa efa miandry hafatratra. Fa neny tokoa efa mba lamina rehefa niresahana fa dada tena tsy hita hoe atao ahoana mihitsy. Ny azy rehefa zay dia zay. Sa ahoana ki? Hoentina maka-rivotra ny ambanivohitra izy dia ireo olon-dehibe mahay tantara any no saina miresaka aminy aloha. Mety ihany aloha zany e. Sady amin'ity faran'ny herinandro ity izy no ivoakan'ny hopitaly raha araka an'ilay zava-misy oko. Eny efa aleo fa lazaiko azy izay e. Mety le izay a. Dia ndana lofinjeo ny asanao fa loza tsika miresaka eto fotsiny. Eny tokoa, ndeha kely aloha ary a. Mandefa eritreritra ny tantara tena misy ahy eto dia mandinika amin'ny fankahalako olona mainty sy ny taranaka rabedoro e. Aika e very no tena ny tantara bobo tany amin'ny dada dia niteraka n'izao fankahalana lalina zao. Tena marina mihitsy izany voalazanao zany. Sady izy joary anie ka tena mifankaty ery e. Fa iza koa tia joary? Otry, le tovolahy mainty hoditra tsy tianao fa izay hatramin'izao re. Le dokotera nandidy anao, joary ny anarany iny. Iny le olo tia mengola. Ay ve, itsojano azy ary a. Dia ifona amin'ilay tovolahy iny koa. Zao voatsapako hoe na ohatra n'inona ny herin'ny saina dia ilaina ianona ihany koa izay lazay mifo e. Zay mihitsy ny eo ahy. Tiako any ianao ty ry dada. Manoratra. Mba entin'ny aingam-panahy kely aloha izy dia manoratra. Mba vakiako izany zavatra soratanao ato izany. Na aleo ihany rangainao mamaky azy a. Tsy dia mba vakio anahy. Ay, ianao koa izany. Ahoary fa vakiako e. Tena tsara kosa. Nentinao tamin'ny tontolonao ato eo. Aika ianao mahay manoratra be ohatr' izany. Ianao koa izany. Tsy tafizaniko. Mitomana ry kamban'izany fa ndao aloha jerentsika e. Sady ry zareo ireo nge mijoarintsika e. Marina zany le joary anazava indray ny fiainantsika e. Le joary na masoandro. Efesin'ny kirakira amin'ny lafin'ny teknika eo ankiso iribady raha maro asina. Tompona andraikitra Jiad Dida Montero. Mpana Totosa Ayana Martina.